Miarabatsika iaby. Zaho zany nahita iny videony député ny tsihombe igny, Masy Goulamaly, Mme Masy Goulamaly angamba anaran'izay raha tsy diso za, miresaka ny le fivavahana toroteny tonga ao Madagasikara. De nampatsiahy kely ahy ny raha tadidinareo le fahatongavan'ny iny vehivavy Brezilianina nilaza hoe hitondra soa Madagasikara, de nanao lakroa amin'ny avion mihitsy ny avy avaratsa ny atsimo, avy andrefana ny atsinanana sary lakroa. Ary tena nampimedy zao hatramin'ny mpitondra ny fanjakana de nanao bravo daholo fa hoe isovana be Madagasikara ho sambatra no sambatra ohatran'izao de ny raharaha fitondrana mihitsy n'igny zavatra ina nanaovana video manokana mihitsy naparitaka erana amin'ny tele amin'iny amin'ny tambazotra sosialy fa hoe Madagasikara ho nosotretsika ho sambatra, zany zava-nisy tamin'iny raha tadidinareo. Nefa ino zava-misy raha tadidinareo raha nandinika tsara tsika, nandinika tsara nareo de ny zava-nisy de nanomboka taorina kely n'iny ninany fatiny Madagasikara mivoaka iaby ty nanomboka tamin'iny napandreky ny fanolanana, nanomboka tamin'iny ny voany halatra maso, nanomboka tamin'iny voany halatra tao tsy haitsony zavatra rehetra, ny volamena moa nivadika bolonga bita anatin'ny ministera tao mitadidinareo tsara, mitadidiava tsara nareo fa nanomboka taorinan'iny tena ninany fatiny Madagasikara sy ny vahoaka malagasy, tsy nisy raha nanjary de lesy tasy fa tsy nitenenina tsony ny amafy nanomboka tamin'iny ny fahantrany vahoaka malagasy, fekarany vidin-javatra firy-taona aia Madagasikara amizao fa dimy farany mahantrera-tany ro naboaky ny vondrona iraisam-pirenena ny tsika Madagasikara. Fa tena mampalahelo. De zay zany mahatonga anakay nahatsiaro an'le raha zany tamin'ny resaky nataon'ny député Masy Goulamaly, ialatsiny raha ohatsy misy diso sy ny anarany, de madame député tsihombe, fa izy matra ny antso ny fitondram-panjakana hoe mba miantso hoe mba hijery manokana an'ity zavatra fa vahoaka efa mahantra mbola hampahatraina koa mbola de malahelo milaza aminao madame le député fa i fanjakana io mihitsiny azy makasitraky hatongavan'iregny ao vao maiky hanabadoana an'le vahoaka malagasy efa bado efa tsy, satria reny fivavahana reny manao lavasery-vo tsy ampanantena an'le vahoaka malagasy fiainana tsara ety tany fa mampanantena fiainana mbola tsy hita maso point d'interrogation any mba tsy hahitady tsy hahiany vo maika manabadika mety am'le fanjakana mihitsy io satria zay ny tandron'le fanjakana sy le fitondrana amizao de hanabado ny vahoaka malagasy hanao lavasery-vo de moramora kokoa rehefa ao anatin'ny fahantrana ny vahoaka malagasy no imanipulena anazy zarazarana zavatra kely rehefa isaky tonga fifidianana de reny hitatsika reny vokany. Ka malahelo ao milaza aminao madame député fa tsy hainanao velively ny fitondrana sy ny fanjakana fa ahoana moa tsy halalany zareo ny antony hatongavan'ny olo hidiran'ny olo ato amin'ny resaky fivavahana, amin'ny fivavahana fangorona karena eo. Le malagasy koa tena mampalahelo fa tsy mety tonga saina mihitsy satria tsy hay daholo na fandrekerekena daholo iny vehivavy brezilianina iny atsimo manomboka ty avaritra mena atsimo andrefana sy atsinana voly fandrekerekena ihany, tsy malala zay mara, tsy malala zay rariny tsony le vahoaka malagasy am'izao fotoan'izao fa de voany be manaiky aby mona iaby tsisy miteny fa mijery fotsiny
zany tanjon'le fitondrana zany satria raha vao mifoha ny toe-tsaina malagasy mahalala gny rariny sy ny marina ny malagasy de tsy ho azo manipulena tsony zay le izy ka eto de tena gago hoe ahoana le malagasy tsy mba tonga saina raisina ohatra akaiky fotsiny hoe maninona moa ireny pastera am'ireny fiangonana reny milaza fagagana hampanakarena sy anareny maninona ry zareo mampanantena an'ilay mpivavaka hoe fiainana any ambony am paradisa fa tsy ilana ny arena eto tany fiadanana eto tany nefa ry zareo miliardera reny pastera reny manana jet privé manana villa manana tomobile ny olonareo mivavaka ao nefa de tena donjona iaby na hanohanina tsy hita ny vola kely mba azo io koa atao fafolo-karena amin'ny laingandreo pastera regny sy ny raha regny hoe rovina ihany zany vao tonga saina fa maninona raha inao misy problème de vavaka ro ataony anao afaka ny problème anao minoa fa ho afaka problème anao fa raha fa izy nefa ny vola no mahafaky ny problème iadanana maninona izy tsy miandro fiadanana be any izy ny tokony iandrany zany tsy mila vola be zany voalohany eto ambony tany satria izy lay mitory le toriteny ataony mandrisika anareo tsy hanatena rena eto ambony tany tsy vaky loanaretana ambony tany nefa izy miadana be ambony tany manakarena daholo reny pasterany regny sekta vo mijoro amizao fotoana zao regny fa tena marina ny teninao nje raha matoa député fa anisa mampahoantra ny vahoaka malagasy io fatina fiangonana iaby mpangoro-karena mpamitaky aby io de aorina vola fa mahantra koa de me mahantra foana de ny pastera am'ireny me bekiby foana me mamoaka tobila mamoaka tena tsy mety tonga saina le gasy tena magaga hoe tsy mety tonga saina le fanjakana moa makasitraka an'le izy koa de mijery fotsiny hoe manimba malagasy manimba n'ilay firenena ty zavatra fa lasa tsy mandrisika olo mahoana manantany efa tonga ohatran'iny video hitako iny misy mpandika teny gasy hoe ho tonga ao amin'ny aéroport ny mpamatsy vola ny mpano sponsor mba izy anareo ny natampivavaky tao nandeha tamin'ny aéroport vaty ka olo baka Qatar agny zany ahay anao anao ataoko manino tsika gasy mety asa gn'agnain'olo tena magaga magnino tsy azoko mihitsy